ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika rehetra rehefa kotrahatra ity alarobia faraka ambin'ny folo ny volana novambra ity, manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fifaliany amintsika. Ny mofinaina antsika anio dia ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Ny andin'ny fahasivy ny eo amin'ny mofinaina fa andeha tombokontsika manomboka amin'ny andin'ny fahafito ka hatramin'ny andin'ny faha 1 amby roapolo, andin'ny fahafito ka hatramin'ny andin'ny faha 1 amby roapolo. Mivolahatry ny perikiopa dia amin'ny andin'ny fahasivy mba hampazava azy kokoa dia tombokontsika amin'ny andin'ny fahafito zandriavako. Maran'i Jesosy. Azy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy azo, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, anankiray teny fahalalana arak'izany fanahy izany ihany, anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, anankiray fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, anankiray ny manao fahagagana, anankiray ny maminany, anankiray ny mahafantatra ny fanahy samihafa, anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo dia asan'ny fanahy izay iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no naovambatsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha nitongotra na hoe sanatria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena, amin'izany tsy momba ny tena va izy? Ary raha nisofina na hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza izay fanamboloana? Fa Andriamanitra dia fanametraka izay rehetra momba ny tena, samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja aza, aiza zio izay tena? Fa maro ny momba ny tena nefa ny tena dia iray ihany, ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo. Ray maso anao manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny teny liavako malala eto mikasika ny atsika hoe ny fanomezam-pahasoavana na karisma no amin'ny teny frantsay, dia voambolana izay fampiasan'ny apôstôly Paoly. Ny teny hoe karisma na ny fanomezam-pahasoavana dia miverina 7 ato amin'ny testamenta vaovao, fa ny 4 amin'ireo dia ato amin'ny Koritianina voalohany sy faharoa, ary indrindra ao amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romana. Izany hoe raha toa ka jerena dia miteny hoe fanomezam-pahasoavana na ny karisma dia tena fotom-pampianaran'i Paoly mihitsy. Izany hoe i Paoly rery toy ny manazava azy, toy ny mampianatra azy, toy ny mamelabelatra azy. Ka ray Paoly no miresaka ny an'izany hoe fanomezam-pahasoavana dia amin'ny sehatra inona no anazavan'i Paoly azy. Ny eto am-pelatanantsika moa dia manazava ny hoe misy karazana fanomezam-pahasoavana maro ao anatin'ny fiangonana, misy karazana fanomezam-pahasoavana maro men'Andriamanitra ny olona, men'Andriamanitra ny mpanompony, fa ireto zavatra roa na telo ireto no tsara marihana riavako malala. Ny voalohany dia ny fanomezam-pahasoavana dia ateraky ny fanahy masina, asan'ny fanahy masina. Rehefa miteny Paoly dia amin'ny fitanisana ity ataontsika hoe fanomezam-pahasoavana ity amin'ny Koritiana voalohany zany, dia mirafitra tsara ao anatin'ny finoana momba ny Trinité izy. Voatanisany tsara ny hoe ny anaran'Andriamanitra, hoy izao amin'ny 9:20, fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena. Ary any amin'ny 9:13 sy ny 12 dia mitanisa momba ny Kristy izy,
hoe tena iray ihany de tahaka zany koa Kristy. Mitanisa momba ny fanahy izy fa ny fanahy iray ihany no naovana batisa antsika rehetra. Zany hoe amin'ny apôstôly Paoly de zao ny fanamasina no loharanony fanomezam-pahasoavana, saingy fanamasina tsy nisaraka mihitsy amin'ilay Andriamanitra ray-pahary, Andriamanitra zanak'ampamonjy. Ny fanomezam-pahasoavana zany na ny karisma dia tena ao anatin'ny tokotaniny ataontsika hoe trinité izy. Ny finoana an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina no miteraka ny ataontsika hoe fanomezam-pahasoavana. Zava-dehibe mantsy ny ataontsika hoe ny amerimberenana ry havako amina fampianarana tahaka izao lanja ny ataontsika hoe trinité. Ndraindray mantsy rehefa manao hoe fanomezam-pahasoavana tsika de ndraindray ilay Andriamanitra fanahy ihany matetika voatsindry, indrindra amin'ireo ataontsika hoe fiangonana zay vao nipoitra taty amin'ny taonjato faharoapolo, ilay ataontsika hoe mouvement pentecôtiste. Ny mouvement pentecôtiste dia izay nipoitra taty amin'ny taonjato faharoapolo de manome toerana betsaka ny karisma na ny fanomezam-pahasoavana, ary mametraka zany manazava zany amin'ny alalan'ny asan'ny fanamasina. Fa ndraindray kosa dia mety ho manadino na ataontsika hoe manamaivana ny trinité na manamaivana ny anjara toeran'ilay Jesosy mpamonjy sy ilay Andriamanitra izay pahary. Hoy tsika manao hoe tsy tokony adonontsika mihitsy, tsy azo sarahana mihitsy amin'ny antsoina hoe karisma na ny fanomezam-pahasoavana ny fanamasina, saingy ny voninahitra dia ao amin'Andriamanitra ihany, ny famonjena ao amin'ny Jesosy ihany, ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fanamasina ihany. Tsy hoe ireo zany tsy hoe Andriamanitra misaraka sanatry ny vavy, fa Andriamanitra iray ihany ireo. Ary raha tsy ao amin'ny trinité no ianarana momba fanomezam-pahasoavana, na raha tsy ao anatin'ny trinité no ibanjina amin'ny fanomezam-pahasoavana, de mety ho latsa-danja na ny fampiasana azy na ny fahatakarana an'ivy. Fa eto zany Paoly de manazava ry havako fa ny fanamasina no miteraka ny fanomezam-pahasoavana. Inona dikan'izany? Raha atsorina de zao: Andriamanitra pahary, ary Andriamanitra pahary de amin'ny mahapahary azy de izy no manome ny lalàna ny zava-boary, izy no mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendreny, izy no mandamina zao rehetra zao amin'ny fahendreny. Rehefa nahazo tontolo zao anefa Andriamanitra de mitondro zao tontolo zao amin'ny fahendreny araka ny volaza teo, fa nanota ny olombelona. Rehefa nanota ny olombelona de very tao anatin'ny olombelona ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra ka mbola tsy nanota ny olombelona de ny fanerasera tamin'Andriamanitra izy, zavatra ataontsika hoe mandeha ho azy, tsy nisy mihitsy elanelana teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona raha mbola tsy nanota ny olombelona. Hitantsika ny boky Genesis 2:1-2 io, fantatry ny olombelona ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola tsy nanota ny olombelona de tsy zava-miafina mihitsy amin'ny olombelona ny sitrapon'Andriamanitra na ny lalàn'Andriamanitra na zay mahasoa ny fitondran'Andriamanitra. Fa izao rehefa nanota ny olombelona, rehefa niala tamin'Andriamanitra ny olombelona, de inona no mitranga? Lasa zava-miafina amin'ny olombelona ny fahendren'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa lasa mpanohitra n'Andriamanitra sy mpikony tamin'Andriamanitra mihitsy ny olombelona. Ary tsy ny voninahitr'Andriamanitra intsony no fototry ny fisainan'ny olombelona rehefa nanota izy, fa ny voninahitry ny tenany na ny enatry ny tenany ko aza. De inona no mitranga? Novonjen'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Novonjen'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy zanany, ary rehefa mandray an'izay Jesosy zay izy, mino an'izay Jesosy zay izy, zay ny fahariana vaovao eo amin'ny fiainana. Tsy misy fahariana vaovao ivelan'i Jesosy. Lay Jesosy zay zanak'Andriamanitra namonjy ny olombelona no inontsika ho mpamonjy antsika, ary dia aterak'izay kosa izay finoano zay, finoantsika an'i Jesosy zay, dia mahatonga antsika mandray ny fanamasin'Andriamanitra. Alay fanamasin'Andriamanitra ny mahatonga antsika indray mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ary ny planin'Andriamanitra. Amin'izay ary no teraka ny hoe fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana zany de ateraky ny finoantsika an'i Jesosy, ateraky ny fanantonantsika n'Andriamanitra ray sy ny fanomezam-boninahitry n'Andriamanitra ray, ary vokatry ny fandraisantsika
ny fanamasina no zany de inona azy zany ny dikany hoe fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavana zany de fanomezany fanamasina fanomezan'andriamanitra amin'ny alalan'ny asan'ny fanamasina aty anatintsika tsy tokony atoloana zany fa ny fanomezam-pahasoavana de betsaka maro tenenin'ny apôstôly Paoly io satria asan'ny fanamasina izy ary arakaraka ny tian'andriamanitra hijoroany olona vavolombelona sy ny fiangonana vavolombelona no hanomezan'andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana zay ny voalohany tokony tsaroantsika riavana amin'ity ataontsika hoe fanomezam-pahasoavana ity asan'ny fanamasina amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy amin'ny alalan'ny fahatokitsika n'andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana fa ny faharoa de izao ny fanomezam-pahasoavana de zaraina fanomezam-pahasoavana de omena maimai-poana fanomezam-pahasoavana tsy vidiana fanomezam-pahasoavana makarisma azy de ny mena maimai-poana tsy noho ny fahamendrehan'ny olona tsy noho ny fahatsaran'ny olona fa noho ny fitiavan'andriamanitra ao amin'i Jesosy ihany zany hoe ny fanomezam-pahasoavana de tsy tampikarama akory tsy vokatry ny fahatsarantsika tsy vokatry ny fiezahantsika fa vokatry ny asan'ny fanamasina madiodio noho ny finoantsika sy ny fandraisantsika an' Jesosy tompo sy mpamonjy fanomezam-pahasoavana zany de maro arakaraka ny tian'andriamanitra izay ataontsika sy izoroantsika vavolombelona andriamanitra ihany mahafantatra ny hoe izao no antony ny anomezako fanomezam-pahasoavana ny tololito izao ny dikany anomezako ny fanomezam-pahasoavana eto amin'ity toerana ity izao ny dikany anomezako ny fanomezam-pahasoavana amin'ity fotoana ity rehefa mitentsika fanomezam-pahasoavana de ireo lafin-javatra telo na efatra ireo no mifamatotra ny toerana misy heviny ny antony anomezan'andriamanitra fanomezam-pahasoavana amin'ny toerana anankiray ny fanomezam-pahasoavana no meny tany Korinto tsy voatery no meny tany Efesosy ary tsy voatery no meny tany Galaty misy antony ny fanomezam-pahasoavana arakaraka ny zay tian'andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana zany dia arakaraka ny toerana tian'andriamanitra ijoroana vavolombelona fanomezam-pahasoavany malagasy tsy voatery ho fanomezam-pahasoavany frantsay faharoa dia arakaraka ny fotoana misy fanomezam-pahasoavana izay mety hitatsika arivo-taona lasa zay misy fanomezam-pahasoavana niseho roa arivo-taona lasa zay fa tsy miseho intsony izy ankehitriny misy fanomezam-pahasoavana miseho 500 taona lasa fa tsy miseho intsony izy ankehitriny misy fanomezam-pahasoavana tsy niseho misy tao anatin'ny roa arivo-taona fa miseho koa izy ankehitriny zany hoe ny fotoana hipoiran'ny fanomezam-pahasoavana dia Andriamanitra ihany koa malala azy tsy nitoerana ihany fa Andriamanitra no mahafantatra hoe izao ny fanomezam-pahasoavana sahaza ny toetrandro misy ankehitriny io Andriamanitra no mahafantatra azy fa ny fahatelo dia izao koa tsy ny fotoana ihany tsy ny toerana ihany fa izao koa arakaraka ilay fiarahamonina sy arakaraka ilay olona arakaraka n'ilay olona sy ilay fiarahamonina hoe izao ny fanomezam-pahasoavana omeko ity fiangonana ity amin'ity fotoana ity amin'ity toerana ity fanomezam-pahasoavana ny fiangonana ambotatelo ohatra dia mety tsy tsy voatery ho fanomezam-pahasoavana ny fiangonana any Allemagne na ohatra na any Rome zany hoe samy manana ny fanomezam-pahasoavana mety ho tandrify azy ny olona tsirairay avy ny fiangonana tsirairay avy inona ny dika zany ry avako malala ny dika zany dia izao Andriamanitra ny mahafantatra ny antony sy ny dikan'ilay fanomezam-pahasoavana ary zay antony sy dikan'izay fanomezam-pahasoavana zay dia ny fanamasina ny mampahafantatra azy atsika tsy misy fanomezam-pahasoavana tsisy heviny zany tsisy dikany sanatria fa ny fanomezam-pahasoavana misy dikany sy misy antony ary misy heviny amin'ny fotoana izay tian'ny tompo ampiasana azy dia zay zany zavatra faharotsika avy amin'ny fanamasina izy Andriamanitra ny manome azy amin'ny fotoana sy ny toerana sy ny maizy azy ny olona tsirairay avy nanomezan'Andriamanitra azy ary fahatelo zay resahan'ny apôstôly Paoly amin'ity fanomezam-pahasoavana zay eto ampelantanantsika ity dia maro karazana izy ary mitovy lanja eo anatrehan'Andriamanitra nandray ohatra zany eto ny apôstôly Paoly manao hoe nitongotra nanoariny amin'ny vatana hoe nitongotra dia sarobidy ny tanana dia sarobidy fa tsisy miteny mihitsy manao hoe ny maso dia tsy sarobidy na ny tovafa tsy sarobidy zany hoe ny fanomezam-pahasoavana dia izao mitovy tsy misy fanomezam-pahasoavana ambony sy ambany
tsy misy manao hoe fanomezam-pahasoavan'ny olona mahay mitory-teny dia ambony lavitra noho ny fanomezam-pahasoavan'ny mpampianatra, na ny fanomezam-pahasoavan'ny mpitsabo dia ambany noho ny fanomezam-pahasoavan'ny mino sy ny teolojiana. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia samy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra satria asany fanamasina izy, noho zany dia mitovy ny fanomezam-pahasoavana. Mitovy zany ny lanjan'ny fanomezam-pahasoavana. Tsy tokony izy zany hieritreritra aminao hoe fanomezam-pahasoavana nomena latsaka kokoa noho ny fanomezam-pahasoavana nomena anao. Tsy zay. Ny sofina tsy afaka hiteny amin'ny maso manao hoe za ambony kokoa fa ianao tsy ilaina. Ary ireo rehetra ireo zay indresantsika teo zany io tsika manao hoe ny fanamasina no aran'ny fanomezam-pahasoavana vokatry ny finoantsika Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Ny fanamasina no tsy hoe manome ny fanomezam-pahasoavana ihany, fa ny fanamasina koa dia mampiasa zany fanomezam-pahasoavana zany. Ary dia eo ary avako malala no resantsika manao hoe ireo toetra telo zay voalazantsika teo ireo hoe ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana dia Andriamanitra ihany mahafantatra ny fotoana sy ny mampety azy ampiasana azy. Ny fanomezam-pahasoavana dia mitovy avokoa anatrehan'Andriamanitra. Ireo rehetra eo dia nodikain'ny Koritianina avokoa. Ny Koritianina dia nihevitra manao hoe ny fanomezam-pahasoavana nge misy ambony sy ambany, ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fanomezam-pahasoavana tsara zany, fa ny mitovy teny ny maminany eo ihany zany, fa ny miteny amin'ny teny tsy fantatra io ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra. Ary io ny fakapana, io na tonga amin'ny Paoly narazava lava be mo fanomezam-pahasoavana atao Korinto, satria ny Korintianina dia nieritreritra fa samy hafa ny fanomezam-pahasoavana hoe misy ambony misy ambany. Ary nisy ny rehareno ny fanomezam-pahasoavana nananany ny tamin'ny teny tsy fantatra, ary nanamaivana kosa ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa. Ary dia nisy ny hevitra fa ny fanomezam-pahasoavana dia tsy avy amin'ny tsy asan'ny fanamasina rery ihany, fa ny fanomezam-pahasoavana dia noheverina hoe vokatry ny fahamendrehana, vokatry ny fiezahana, vokatry ny fahamasina ny tena, fahamasina ny olona hiezaka. Tena hitsiny Paoly hoe tsy zay, ny fanomezam-pahasoavana dia men'Andriamanitra mamay-polo. Tsy satria masina ianao dia nomeny fanomezam-pahasoavana iny, fa satria tian'Andriamanitra ianao, satria misy planin'Andriamanitra manokana mombanao sy momba ny fiangonana dia ianao nomeny an'izany. Noho zany tsy mahazo mirehare amin'ny fanomezam-pahasoavana na iza na iza, ary tsy mahazo manilika na iza na iza koa, tsy mahazo manambany ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa. Raha ohatra ka hoaravitsika misy koa rehefa malala dia zao reto zavatra roa reto zany no eto am-pamagnarana no resantsika. Dia izao ny antony ny fanomezam-pahasoavana dia ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy hampiariariana ny voninahitr'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny Paoly manazava ao anatiny ataontsika hoe eglésiologie amin'ny Paoly, zany hoe ao anatin'ny fampianaran'ny Paoly momba ny fiangonana no iresahany fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana zany dia zao rehavako malala, voalohany indrindra ny tena antony dia hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tsy fanomezam-pahasoavana intsony ny fanomezam-pahasoavana raha ohatra ka hoentin'ny olona hanomezam-boninahitra ny tenany, na hoentin'ny olona hanomezam-boninahitra ny fiarahamonina. Io no somary mpisy fahasamihafana kely. Nisy pasteur, nisy théologiana protestant anankiray antsoina hoe Max Weber, izay saika fantatro ireo ataontsika hoe mpampianatra teolojia na mpianatra teolojia. Nampiasa betsaka ity teny antsika hoe charisme ity Max Weber ao anatin'ilay fampianarana momba antsoina hoe idéal type. Dia izao nanazava tsara izy zany fa ny fanomezam-pahasoavana dia Paoly no nampianatra azy, vombolan'ny Paoly, fa izay resahany ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity antsoina hoe Max Weber dia lanja ny fanomezam-pahasoavana eo anivon'ny fiarahamonina. Lanja ny fanomezam-pahasoavana eo anivon'ny fiarahamonina, zany hoe ny fanomezam-pahasoavana le avako malala dia izao tsy mijanona ho izy eo anivon'ny fiangonana ihany, fa ny fanomezam-pahasoavana dia mitraika ao anatin'ny fiarahamonina ka mahatonga ny olona ho afa mitarika, ho afa manentana ao anatin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina zany dia mioty ny fanomezam-pahasoavan'ny olona izay mpino. Ny fiarahamonina dia mioty sy mandraiza ny fanomezam-pahasoavan'ny fiangonana izany
mandray zany fanomezam-pahasoavany hafa izany ka mahatonga ny fiangonana sy ny mpino mpitarika mandrakariva. Ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina dia tsy tokony olona tarihina. Ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina dia tsy tokony olona donim-potsiny no ny asan'ny fanamasina ao anatiny, fa tokony ho mpitarika izy. Ary izay ilay resahany manao hoe ny fanomezam-pahasoavana ny menany mpino ny vokatry ny fanamasina dia fanahin'ny fanampitarika. Ny fanamasina dia fanampitarika mpanavao ny fiarahamonina. Ohatsy manao hoe raha ohatra zany ka misy kristianina betsaka ao anatin'ny fiarahamonina ao dia tokony ho fiarahamonina manome voninahitra an'Andriamanitra fiarahamonina io. Sarotra zany ny eritreritany hoe misy fiarahamonina kristianina na maronesa kristianina nefa fiarahamonina manindraindra ny maha-olombelona na manindraindra ny ataoko hoe ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny asan'ny fanomezam-pahasoavana levako malala ary marodrefa mataranao fa fanomezam-pahasoavana io dia izy manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy manome voninahitra, tsy fitaovana ataontsika hoe hoentina mireharena, hoentina miariarena ny marina loatra, fa ny fanomezam-pahasoavana dia vokatra dia mandeha ho azy mety hoe ananany olona vola mikarena na voninahitra mety andeha ho azy zany men'Andriamanitra fotsiny zany. Fa ny foty antom-pisiny voalohany indrindra dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa ny faharoa avako malala mitsasika ny hoe amarana antsika ilay fanomezam-pahasoavana dia izao ny fanomezam-pahasoavana koa nefany dia ny antony raha amin'ny Paoly fa tsy amin'ny Max Weber akory, raha amin'ny Paoly dia izao tsotra be nampiasaina ao anatin'ny fiangonana izy. Tsy misaraka mihitsy amin'ny Paoly ny fiangonana sy ny fanomezam-pahasoavana. Mety miasa ao anatin'ny fiarahamonina ny fiangonana, izay zavatra hafa. Fa ny fanomezam-pahasoavana tsy mitaona ny olona hiala amin'ny fiangonana. Tsy mitaona ny olona handositra ny fiangonana, tsy mitaona ny olona hivoaka ny trano fiangonana, ary tsy mitaona ny olona hanohitra na handrava ny asan'ny fiangonana. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia mitaona ny olona hiverina ao amin'ny fiangonana, mitaona ny olona hanompo ny fiangonana, mitaona ny olona hampiombona sy hampivelatra ny asan'ny fiangonana. Io no efa ndraisantsika indray maka ny hoe teto amorofinaina ny hoe ny talenta voambolana fampiasa Jiosy io, voambolana fampiasan'ny Matio io. Ny talenta dia omen'Andriamanitra ny olona rehetra, omen'Andriamanitra ny olona rehetra ny talenta. Raha ohatra ka amin'ny soratra masina jerena dia noho ny fitiavan'Andriamanitra sy noho ny famondram-pon'Andriamanitra mahagaga dia omen'Andriamanitra talenta ny olona. Amin'ny alalan'ny talenta no hitondran'Andriamanitra izao rehetra izao. Amin'ny alalan'ny talenta no hanohizan'ny olombelona ny asa-pahariana nataon'Andriamanitra. Mety misy olona tsy voatery ho kristianina fa nomen'Andriamanitra talenta dia mahay marika be izy, mahay matematika izy. Misy olona tsy kristianina fa nomen'Andriamanitra talenta dia mahay manjaitra be izy. Misy nomen'Andriamanitra talenta na tsy kristianina ara, nomen'Andriamanitra talenta mahay mozika izy. Misy kristianina nomen'Andriamanitra talenta mahay manao sary izy. Misy kristianina nomen'Andriamanitra talenta dia mahay fizika izy. Zany hoe ny talenta dia mariky ny fitiavan'Andriamanitra, ka amin'ny alalan'ny talenta nomen'ny olombelona no ahafahany mitondra sy manavao ary mitantana amin'ny fahendrena izao rehetra izao. Ohatra hoe nahitany vaksiny tsy voatery ho kristianina, ny nahitany lalànany matematika maro isan-karazany tsy voatery ho kristianina, fa reny lalàna reny nefa dia efa nataon'Andriamanitra tao anatin'ny zavaboary. Noho izany dia ny talenta omen'Andriamanitra ny olombelona, na olona iza maha-pahary azy mba hahafahan'ny olombelona mitondra ny zavatra rehetra araka ny planin'Andriamanitra. Fa izao anefany raha ohatra ka mino an'Andriamanitra ilay olona mana-talenta, ny olona rehetra moa zany samy manana talenta ny mena azy avy, misy fotsy mena 10, misy mena 2, misy mena 1, ary misy ny mandevy talenta. Fa tsisy olona tsy manana talenta, fa ny mpandevy talenta ny betsaka raha ohatra ka jerena ao anatin'ny soratra masina. Fa rehefa ampiasain'ny olona kosa ilay fanomezam-pahasoavana, rehefa mino an' Jesosy ilay olona mana-talenta na iza, mino an'Andriamanitra ary mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy ilay ilay olona mana-talenta, dia manjary fanomezam-pahasoavana no etson'ny Paoly an'io talenta io. Zany hoe ny fanomezam-pahasoavana dia tsy hafa fa ilay talenta ny menanao ka ampiasaiko
amin'ny alalan'ny finoanany Kristy. Zany hoe ny fanomezam-pahasoavana dia tsy afa-tsy akory fa mifamatotra amin'ny finoanany Kristy. Ary amin'izay fotoan'izay lay talentana nanako dia izao nampiasaiko amin'ny alalan'ny fitorian'ny filazantsara, nampiasaiko amin'ny alalan'ny fitiavanamana, nampiasaiko amin'ny alalan'ny fampivelarana fenan'ny fiangonana, nampiasaiko voninahitr'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoan'izay tonga fanomezam-pahasoavana ny anarany. Tsotra be. Misy mpanjaitra anankiray atao hoe mpanjaitra mahay manjaitra tahaka ny Pierre Cardin ohatra na ohatr'izany, dia raha mbola tsy kristianina izy dia hafa mihitsy ny didy akanjo avoakany. Mety didy akanjo tsy manome voninahitra n'Andriamanitra fa manome voninahitra ny bika manendriky ny maha-olombelona. Raha ohatra ka mpanjaitra tsy manana ny tompo izy dia mahay manjaitra be izy fa mety ho zaitra izay manindraindra ny asany, tsy ny bika ihany fa ny ataontsika koa hoe ny vola ohatra. Fa raha ohatra ka mpanjaitra kosa izy, io olona io rehefa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy ka ny asan'ny fanamasina dia izao lasa mpanjaitra manome voninahitra n'Andriamanitra izy. Ny didy akanjony na ny zavatra ataony dia mitaona ny olona ho amin'ny fahamasinana, mitaona ny olona ho amin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Tsy voatery akory ny fanomezam-pahasoavana hoe ho ampiasaina ao anatin'ny fiangonana, fa ny fanomezam-pahasoavana kosa rehefa pino ny olona dia ampiasain'Andriamanitra izy mba hahatonga ny olona ino n'Andriamanitra. Ary ilay fanomezam-pahasoavana tsy mitaona ny olona handrosotra fiangonana. Tsy hoe zany nandray fanomezam-pahasoavana dia izao lasa kamo miangona mihitsy aho. Za taloha tambo misy hoe tsisy olona manao zany fiozona vavolombelona zany hoe za taloha tsy mpivavaka mihitsy fa mpanjaina manjaitra foana taloha dia izao nalahady any anjo mandraitra, fa rehefa no nandray an'ny tompo dia izao na dia alahady any andro dia mbola tsy miangona ihany. Tsy zany ndry avako. Fa ny fanomezam-pahasoavana vao mainka manositra ny olona anatona n'Andriamanitra bebe kokoa, mitaona ny olona hanome voninahitra n'Andriamanitra bebe kokoa, ary tsy mitaona ny olona hiala sy hiataka amin'ny fiangonana, hanao zava-dehibe ny fiangonana azy. Dia mampahatsika kely avako malala eto ny fanomezam-pahasoavana dia resahan'ny apôstôly Paoly eto am-pamaranana. Fanomezam-pahasoavana dia na dia nataon'Andriamanitra ampiombona. Fanomezam-pahasoavana dia nataon'Andriamanitra hifameno. Fanomezam-pahasoavana dia nataon'Andriamanitra apiray. No zany dia mahaiza ianao mampiasa ny fanomezam-pahasoavanao, mangataha amin'Andriamanitra hamantatra ny fanomezam-pahasoavanao, ary meteza ampiasainy ny tompo amin'izany fanomezam-pahasoavana izany. Dia manana fanetretena, mahaiza mampiasa ny amin'ny fifaliana, fa matoa mena fanomezam-pahasoavana ianao. Dia izao tian'ny tompo ny ampiasanao zany amin'ny fitiavana. Vavakisika tompo misotranao zahay fa asan'ny fanahinao masina ny fanomezam-pahasoavana aty anatinay, ary vokatry ny finoanay an'i Jesosy ny fandraisanay azy ho tompo sy mpamonjy no ahafantaranay ny fanomezam-pahasoavana sy ahaizany mampiasa any ho an'ny fiangonana ho voninahitra ao. Tompo nandray zany fanomezam-pahasoavana zany taminao zahay isam-batan'olona. Fanomezam-pahasoavana tsara indrindra hoy ny teninao dia ny fitiavana. Ny fitiavana no fanomezam-pahasoavana sarobidy indrindra, satria na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely ary zahay, ary na dia manana ny zavatra rehetra sy mahafantatra ny zava-miafina rehetra ary zahay ka tsy manana fitiavana dia tsisy heviny zany. Ary na inona fahatsaran'ny fanomezam-pahasoavana ananay ka tsy ampiasaina amin'ny fitiavana dia toy ny varahina maneno sy kipantsona mikarantsana ihany zahay. Koa mampianaranay tompo ahatakatra ny fanomezam-pahasoavana menao anay, ary ahay ampiasa any amin'ny fitiavana sy ny fanetretena. Aza velanao malainy zay tompo, fa voazy amin'ny fanahinao masina ahay ampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana. Ary ampianariko zay tompo hanana fanetretena tsy reare hanaja ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa, satria asan'ny fanahinao masina zany. Mifaharanitatsanyizay amantatra fa arena sarobidy ny fahasamihafana ao anatin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao. Dia mamindrafo amin'ilay fiangonana raha mifampitsary zahay, mamindrafo amin'ilay kristianina raha mifanamelika izahay, mamelany elokaina toka mifampialina izahay, mifanambany zahay amin'izay fanomezam-pahasoavana nomenanay, ka iveranay fa ny anay ihany ny tena tsara, fa ny hafa tsinitsinina, na koa ahatserovanay manao hoe toa tsy mba nandraina inona inona izay ka malaina, fa manilika ny adidy amanaraikitra amin'izay heverina io manana fanomezam-pahasoavana ihany. Mamindrafo aminay tompo, tarivo amin'ny fanahinao masina izay ahay ampiasa zany
amin'ny fahendrena. Dia tononona mitokantrano tsirairay avy Jesosy ny fitahinao mba haizany izy ireny mampiasa ny fanomezam-pahasoavanao ho voninahitrao. Tononona amin'ny tsiray avy Jesosy ny fiadananao sy ny famindramponao mba ho takatra ny fanomezam-pahasoavana menao anay amin'ny anaranao Jesosy.